Salama tompoko ndao arahoresana amintsika ny zavatra malaza amin'izao fotoana izao. Tsy inona moa izany horesana amintsika ato anatin'ity vidéo ity fa mahakasika ny fanambarana izay nataon'ny candidat Rosy Paulbert Rahasomanana tao amin'ny pejiny tao izay niantso nilaza moa izy tamin'izany fa hiantso ny vahoaka hidina amin'ny 4e raha tsy mandray fepetra ny zandary. Etsy andanin'izay dia lehilahy iray no ny fanenjehany mponina ary nipoaka ny basy. Io no fitinina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisy tao matabata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny anay vao manomboka ny komba fa tsy mbola misy valiny voahangona ny PV rehetra misaotra ny délégué de vote rehetra. Misy cadeau kely avy amin'ny ekipa ankoatra ny karama voaloha daholy tamin'ny andro androany mba samby mahandro ny azy any an-tranony avy fa valaky ry Benzo, ry Rondro sy ry Bakoliny aina, ry Thérèse sy ry Mandrifatra ary ry Tortue. Mivory ny pôly d'avocat mametraka ny plainte sy ny recours eny amin'ny HCC sy etsy andanin'izay dia nahoraka tokoa tao amin'ny pejiny Rosy tao fa nisy lehilahy anankiray izay tratran'izy ireo ny kasany hanao fangalaram-bato sy nitondra ny karapanondro maromaro sy ny lisam-pifidianana teny aminy ka nanaovan'ireo vahoaka be midina teny fotony ary naiky tratran'ny fitsaram-bahoaka mihitsy moa izany lehilahy izay minia ny kasa hanao asa ratsiny izany. Etsy andanin'izay ihany koa dia nanao fanambarana Rosy tao amin'ny pejiny tao raha vantany vao nahita ny fanambarana izay nataon'ny Afakandro Christian satria Afakandro Christian moa nilaza tao amin'ny pejiny tao ny raha nahita fa hanao fanambarana goavana ny tenako mahakasika ny vono sy ratra ary menace de mort izay nahazo ahy afaka fotoana fohy hoy hatrany Afakandro Christian. Ka noho izany dia naneho ny heviny Rosy mahakasika an'izay fanambarana izay nataon'ny Afakandro Christian izay nilaza hoe ny ahy mbola pirany io fa tsy tantaraiko eto satria sahany kotomaditra tsy mba mitaraina anaty ady izany hoy izy hatrany raha naneho ny heviny. Teo ihany nahitantsika fa i Rosy dia nanao fanambarana tamin'ny omaly iny izay niantso ny mpitandro ny filaminana moa izy tamin'izany mba hanaramaso ankaiky ny toedraha raha izay misy amin'izao fotoana izao indrindra fa amin'ireo olona izay minia mandika lalàna amin'ny fanaovana hosoka izay inina hatao mihitsy mba hanakorontanana ny saim-bahoaka tamin'iny ankatoko ny fifidianana iny. Ka izay ny nahatonga ny Andriamatoa Rosy izay nanao antsoavo sy nanao fanambarana ary naneho ny atezerany mihitsy raha vantany vao nahita anireny tranga ireny tamin'iny andro omaly iny. Ka noho izany dia nampitandrina i Rosy ary mazava ny hafatra izay navelany izany Rosy zany. Hiantso ny vahoaka hidina eny amin'ny 4e raha tsy mandray fepetra ny zandary. Raha tsy handray ny andraikitra ny zandary mandra-pahatongavany amin'ny 9:00 dia hiantso ny vahoaka rehetra aho hidina eny amin'ny 4e handray fepetra. Izaho koa tsy ampitahorina izany hoy Rosy sady hentritra nilaza fa manao zavatra hafa sy mandrahona azy ilay candidat Irmara izay mifaninana aminy ao amin'ny 4e ao. Izay moa ny hafatra izay navelan'ny Rosy tamin'iny androny 7 Mey iny izany hoe nandritra ny fifidianana sy ny vavam-bahoaka izay tany amin'ny boriboritany faefatra tany. Mbola ao amin'ny boriboritany faefatra ihany ny ompanantsika dia tsapa sy tankehitriny fa mitarika ao amin'ny boriboritany faefatra ao ny candidat izay natolotry ny vovonan'ny firaisan-kina ary mifanindran-dalana aminy ny candidat izay natolotry ny Irmara ao amin'ny boriboritany faefatra ao amin'izao tatitra vonjomaika tamin'ny voka-pifidianana izay voaray teny anivon'ny bureau de vote maromaro. Ka noho izany dia azo lazaina fa mbola lavitrezaka raha i Rosy izay ao anatin'izay fivoahany
valim-pifitenana vonjimaika eny anivon'ireo bureau de vote izay fanazahoana antotanisa mahakasika an'izany isan'ny mpifidy sy ny vato azon'ny candidat tsirairay avy izany. Ka mety ahina mety tsy ho lany irosy raha izao no mitohy ho ireo mpanara-baovao eny an-toerana amin'izao fotoana izao, na dia efa niezaka nanao aintso zavatra aza irosy fa raha tsy misy fiovany io salanisa izay azon'ireo candidat ao ambony-bolotany faefatra io dia mety tsy ho tafavirana any Tsimbazaza intsony irosy amin'ny 5 taona manaraka eo, fa mety ho olon-kafa indray no hisolo anireo voaka ny 4e arrondissement ao anatin'izay 5 taona manaraka izay. Ka io indrindra isika rehetra amin'izao mipetraka ny fanontaniana amin'ilay hoe mety io candidat novonan'ny firaisan-kina ve sa ny candidat ny Irmara no hisolo ireo voaka ny 4e arrondissement any Tsimbazaza ao anatin'ny 5 taona manaraka ity, satria raha irosy dia tena mbola mila ezaka mafimafy izay vao mahatratra antotanisa azon'ireo candidat roa lahy izay voalaza fa mitarika ao amin'ny 4e ao amin'izao fotoana izao. Ka izay no mahatonga ny mpanara-baovao sy ny mpanohana ny rosy amin'izao fotoana izao efa somary kivikivy moramora ihany manoloana ny fivoahany ireny vokatry ny fifitenany izay nataon'ny vahoaka tamin'ny 20 Mey ireny. Ao indray ireo izay mitsikera manao hoe mety nohon'io fahalaviran'ny salanisa io ve no nahatonga any rosy no nilaza tao amin'ny pejiny tao fa izahay sahany kotomaditra dia aleonay mangina fa tsy miteny, sa fanjifin-javatra fotsiny ho ireo sasany. Ary ny amaranantsika azy dia ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana izay hita fa nisesisesy tato ho ato zay ary hita manerana ny nosy moa izany resaka tsy fandriam-pahalemana izany, indrindra fa eo amin'ny resaka fanafiana sy fandrobana fananan'olona izay ataon'ireo tsy matahatody, na dia efa miezaka manao aintso zavatra aza ny zandary izay mampandry fahalemana ny tanàna, eo ihany koa ny fandraisan'ireo polisy an-tanana amin'izay fanaovana patrouille etsiro izay amin'ny fampandriana ny tanàna mba hisiny fandriam-pahalemana mba hampitony sy hampilamina ny sain'ny vahoaka izay miaro ny fananan'ny vahoaka moa ny asan'ireo mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Fa tsy kely lalina moa ny ratsy dia mbola mahita hirika ihany ireo izay tsy matahatody amin'izay asa rasin'izy ireo izay, ka nisy tranga izay niseho tany Andraisora, izany hoe tao Antananarivo moa izany Andraisora izany eny amin'ny manodidina ny avaratry ny Ankatso iny moa izany Andraisora izany ka tany no nahitana an'ity tranga anankiray ity izay tranga tena nanaitran'ny be sy ny maro ihany raha nahita azy ity, satria nisy trangana fanafiana teny Andraisora, izany hoe fanafiana mitam-piadiana mihitsy moa izy ity, ka nisy ny fampitifirana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ilay jiolahy. Lehilahy ny fanenjehana nipoahany basy, lehilahy iray efa nigadra no nifanenjehan'ny polisy teny Andraisora ary raikitra ny tifitra maromaro. Tsy nisy ainana fohy na naratra na dia mbola tamin'ny fotoana nahabe olona aza teny an-toerana izany tranga izany. Fantatra fa nanao fanafiana mitam-piadiana ity lehilahy izay nienjehina ity, voasambotra ihany ity farany ary atao andromaso sy fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Izay ara ny masaka azona roso tomboky lahy sy tomboky vavy, misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny vidéontsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay rehefa misesisesy eto moataboata gasy. Tomboky lahy sy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.